Vaovao mahakasika kosa ny fanondroanana tsokotsoky ny harem-pirenena malagasy. Sokatra malagasy miisa 70 no tratiaky ny ladoany frantsay omaly tany amin'ny seranam-piaramanidiny Paris Charles de Gaulle. Raha ny fanambarana ofisialy nataon'ny ladoany frantsay omaly dia noheverina ahondrana tany Laos any Amerika Latina ireto zanatsokatra ireto. Zanatsokatra avy aty Madagasikara miisa 70 be izao no trateaky ny tompona andraikitry ny fahatseranana frantsay ny 13 Desambra lasa tao amin'ny seranam-piaramanidiny Roissy Charles de Gaulle. Izay ny fanambarana ofisialy navoaka ny fahatseranana frantsay omaly ary nivoaka tamin'ny tranokala ny ladoany frantsay ihany. Raha ny fanazavana ny etondreo tompona andraikitry ny fahatseranana frantsay dia nokasaina entina ny Laos any Amerika Atsimo ireto zanatsokatra sarobidy ary voasikajo biby efa holany tamingana ireto. Nofatorana tamin'ny scotch ireo biby ireo ary nafenina tao anaty vata misy dingadingana. Noho izay fomba nitondrana azy tsy nanaraka ny fenitra izay dia maty ny 12 tamin'izy ireo. Noho izany ary dia nomena ireo sapan-draharaha misanina ny fitaizana biby ireo tompona andraikitry ny fahatseranan'ny frantsay. Voalazan'ireo gazety miseho an'ny Frantsa kosa nefa fa mety ho ela ireo sokatra ireo vao tafaverina aty Madagasikara noho ny fikarakarana sy ny fitadiavana marina amin'ity raharaha ity. Raha nanontaniana momba ity raharaha ity minisitry ny tontolo iainana dia nanazava izy fa na dia eo aza ny fanapa-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana dia tsy mikely soroka hatrany ny mpanao ratsy saingy namafisiny fa mitohatrany ny ady ataon'ny fitondram-panjakana amin'ireo mpanondrana tsokosoko ny zava-manan'aina sarobidy malagasy. Tsy maintsy isy araka izany ny andraikitra ho raisin'ny fitondram-panjakana amin'ity raharaha ity.